fandroany ihany koa no nondroso tamin'ny famindram-pahefana teo anivon'ny ministeran'ny atanty sy ny fitsinjaram-pahefana ny minisitra teo aloha Andriamatoa Mahafaly Soanandrasana Olivier sy ny minisitra vaovao Tinarvelo Razafy Mahefa nondroso tamin'izay famindram-pahefana izay nandritry ny kabarin'ny fandombiasana no nivetibete sy ny rotonta ny tokony sina fitoniana sy ny filaminana ao anatin'izany ministera sanina izany natao ara-piralahiana tokoa moa ny famindram-pahefana teo amin'ny ny rotonta raha teo dia samy avy eo anivo ny corps des administrateurs civils avokoa mbola ijana ao anatin'izay famindram-pahefana izay ihany sika fa teo anivon'ny ministera izay misahana ny ala zany no hitondrantsika ny vaovao manaraka satria ny maraina tao no totosan'ny famindram-pahefana teo amin'ny ministra ny tontolo iainana sy ny aivoary ary ny ala Ramatoa Ndray Mananjara Joanita ary ny ministra vaovao Andrianté Fiarson Guillaume Venance ny rotonta teto dia samy nijery ny asa vita hatrizay ary nibanjina ihany koa ny ministra vaovao zany ny asa miandry izay maromaro tokoa raha ny zavatra hita be ny vita mbola be ny asa miandry indrindra fa amin'ny fiarovana ny are-pirenena izay nana malagasy sy ny fiarovana ny tontolo iainana io nambarandramatoa minisitra ny tontolo iainana ny aivoary ary ny ala teo aloha Ndray Mananjara Joanita nandritra ny famindram-pahefana ara-piralahiana no tanterahany sy ny mpandiby azy androany. Betsaka ny asa izay vita, betsaka ny asa izay tanterahana nandritra n'izay 2 taona sy 2 volana izay, nefa mbola be ihany koa ny miandry ko dia mirary soanao ny tenako aleo alasa amin'izany adidy lehibe izany. Farany na koa ataoko hoe kely indrindra ianareo rehetra izay niara-ny asa tamiko izay nitononiko tsirairay teo na amin'ny lafiny teknika izany na ao amin'ny kabinetra izany dia misaotra anareo tsirairay avy ny tenako amin'izay fifanomezan-tanana izay satria ny fifanomezan-tananareo tsirairay avy no nahatanterahantsika ny andraikitsika no nazahoana vokatsoa teo amin'ny asa ka dia misaotra anareo ny tenako ary mino sy manantena fa dia anoy ary ana tsara indrindra satria raha misy ny vaovao eo dia tsy maintsy izay ihany koa ny vinao apetraka hoe ahoana ny atsaratsarana an'izany asa izany ny fitohizan'ny asa izay notanterahan'ny ministra ny tontolo iainana sy ny aivoary ary ny ala teo aloha sy anatsara izany io ny nambaran'ny ministra vaovao an'ity ministera ity. Manome toky ama madame le ministre fa ny zavatra nataonao natomboka ao ho tohizanay mba ho vita hatrany amin'ny farany. Fa na dia tsy hiaraka aminay eto ary ho azo otsona telefônina ihany azo asaina tsindraindray mba hanoritoro ny lalany zoranyity anadahana ity ary farany na vita be teto amin'ny firenena ianao mbola inoko fa mbola hisy antsonoko any amin'ny toeran-kafa. Ny maraina teo araka izany no nanatanterahana ny famindram-pahefana teo amin'ny rotonta izay natrehan'ireo mpiasa ny ministera marobe nisy ihany koa ny famindrana ny fanevan'ny ministera.